Ny 13 Desambra Raoely James. Mpanoratra niara-niaina tamin'ny Rabearivelo i Raoely James, dokotera ny asany fa ny mampanoratra azy ny tena nahafantarany maro azy tamin'izany fotoana izany. Teraka ny 13 Desambra 2009 tao Antananarivo i Raoely James, zanaky Rajemisa. Mpitantsorapoy ny iray ilay arivony nianatra tao amin'ny sekoly école supérieure tao Faravohatra ny taona 1970. Nifindra tao amin'ny sekoly Paul Minol, avy eo ny taona 1970. Isan'ireo sekoly namolavola azy ihany koa ny sekoly tany Mantasoa ny taona 1970 sy ny 1970. Niakatra tao Antananarivo avy eo ka nianatra tao amin'ny Le Mire de Villiers ny taona 1370 no niditra nianatra ho dokotera tao Ankatinandriny i Raoely James. Sady nanaraka ny fianarana ho mpitsabo ity olo malaza ity no nianatra tao amin'ny école des beaux-arts tao Antananarivo niaraka tamin'ny Ramanaka Monjy, Nanamarika ary Ramanda. Tsy vitsy ireo mpanoratra nanana lanjany tamin'izany fotoana izany no nifankahalala sy nisakaiza tamin'ny Raoely James, anisan'ireny Rabearivelo, Raharolahy, Lisbert, Rahaingson. Gazety maro izay nanana ny lanjany tamin'izany fotoana izany no nanoratany, tao ny gazety ny Telegrafy, ny Tanamasoandro, ny Fandrosom-baovao. Ny fanoratana tononkalo sy ny sombin-tantara no tena nirona ny sainy ka solonanarana nentiny nanamarika ireny asa soratra ireny dia ny Jenaina sy ny Elia. I Raoely James no nanotany boky lova izay nisy ireo tononkalo Rabearivelo. 13 Desambra 1970 namaranana tamin'ny fomba ofisialy ny fahazato taonan'ny teatra malagasy natao tao amin'ny tranombokim-pirenena isin'ireo nanatrika izany ny profesora Rakoto Ratsimamanga.